Roapolo amby roa arivo miarahaba tompoko lafinaritra Tovovavy Fandaharana tsy ho tompon-trano mihono iarahana amin'ny mpitondra teny gouvernemanta Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ialana tsiny ny fahatarana minitra vitsy noho ny antony fanomanana teo ihany koa moa mbola voazaona ny sokatra anko maraina ny miamy madafasiana mbola teny Ramatoa Minisitra miarahaba Ramatoa Minisitra tonga ato amin'ny studio. Miarahaba Tarsisus raharaha dia miarahaba ny mpieno sy mpijery antsika ny tokantrano rehetrany dia miarahaba antsika namana teknisiana ihany koa izay mampita ny sary sy ny feo any tokantrano any amin'izao tolakandro ny zoma izao dia miarahaba manokana andreo onjam-peo rehetra izay mampita mivantana na tsy mivantana ihany koa an'ity fandaharantsika ity amin'ity anio ity dia 2,900 nisan'ny onjam-peo izay mampita antsika zany 700 dia ny RNM zany hoe ny radio firenena ny 770 kosa 174 dia onjam-peo tsy miankina izay soratsika ary soratsika moa ny eto Antananarivo fa miamiampy hatrany zany ireo onjam-peo izay mampita mandray an'ity fandaharantsika ity rehefa tolakandro tahaka izao. Ny fahita lavitra kosa indray dia 300 zany ny TVM mampita antsika manerana ny Madagasikara dia miampy andreo tsy miankina manerana ny nosy sy ny eto Antananarivo renivohitra. Tahaka ny mahazatra dia omentsika vetivety aloha ireo onjam-peo sy fahita lavitra ny RNM sy TVM izay tsy mandeha ny manjakandrina dia tsy mandeha ny radio mifaritra Analamanga ny any Sava kosa dia tsy mandeha ny fahita lavitra ho any Antsirabe avaratra. Ny efa vita kosa zany ary andalam-pamerenana amin'izao fotoana izao dia ny TVM any Soalala ho any faritra Boeny ary ny RNM any Toliary ho any faritra Atsimo Andrefana. Zay fa amin'ny ankabeny zany dia tsy misy fiovana izay fampitana amin'ny alalan'ny RNM sy ny TVM izay. Mafisiko ny fialantsiny izay nentinao teo Tarsisus raharaha ny fahatarana ny fandaharantsika minitra vitsivitsy vao afaka nanomboka satria voazao mihitsy no ny farana ny lanonana fanokafana ny hetsika mihamy madafasiana izay hetsika natokantsika Minisitra ny serasera sy ny kolotsaina hanomezan-danja zany ny mpandraraha malagasy eo amin'ny famoronana lamody ny haihaingo zany sy ny endrika amam-bika dia vao ny farana moa zany zay vao afaka namonjy ny fotoanantsika taty dia tao anatin'ny pitsopitso ny fanomanana kely isan-karazany kenokenona dia lanatsiny indrindra izay fahatarana izay ary ny farany tsy hoe farany amin'ny resantsika fa farany amin'izay teny fampitirana izay dia ny fanasanantsika rehetra ny tokantrano any anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'izao tolakandro izao sy fisoranantsika sahady ihany koa mametraka ny fandaharantsika tsy tompon-trano mihono eo amin'izay fiainoana amin'ny maridrefy ny onjam-peo sy ny fahita lavitra izay ary amin'ny tambajotra tserasera sosialy ihany koa. Horesantsika ihany zay any afaraparan'ny fandaharana any fa ny aniko afantsika azy dia mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny Halatra Tovovavy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary nanomboka tamin'ny herinandro teo izy io zany hoe efa talohaloha fa tamin'ny herinandro teo vao tena naoraka dia hatramin'ny herinandro ity inona marina ny zava-misy Ramatoa Minisitra ny fanazavan'ireo fitoram-panjakana io tsy dia fahita loatra teo amin'ny fiainan'ny Madagasikara. Ny zava-dehibe tiako tenenina aloha misaotra indrindra amin'ny fanontaniana Tarsisus tamin'ny heriny ny nitsy ny resaka ny olo hevitra anankiray io tamin'ny heriny izy efa nandeha le feo zany fa ny nitsy ny resaka satria everiko fa andraikitra ny mpitandro filaminana aloha voalohany indrindra no nitondra n'izay fanazavana izay rehefa avy nitondra ny fanazavana ny mpitandro filaminana ary tsika tato amin'ny TVM nahita ny Minisitra ny fahasalamana ny Minisitra ny filaminam-bahoaka misana polisy firenena zany ny sekretera-panjakana miadidiny zondary efa nitondra fanazavana dia everiko zany fa fanamafisana no ataoko sy indrindra fanentanana ny olo-pirenena rehetra zany ao anatin'izao tranga misy izao. Niko tsy nresana hoe tamin'ny heriny na dia fanafanafana aza tamin'ny heriny satria betsaka ny fanontaniana tsy mbola hitambalina zany mikasika an'le izy hatramin'izao Tarsisus raharaha eo aloha zany voalohany indrindra ny hoe inona ny tena antony zany
mahatonga an'ireo olona izay maka an'ireny tovavy reny. Izy aloha dia ohatrany hoe tovavy tanora zany no alaina, misy ohatrany hoe tovolahy kely ihany fa tovavy ny tena betsaka. Dia ny zavatra misy aloha zany vao marina treto ary namafisy ny tompona ndraiky mpanjakana ny mpikambana sasany ao anaty gouvernement dia ny hoe omena zava-mahadomelina zany ireo ankizy ireo, ro tanora ireo zany ireo zatovy ireo zany rehefa misy makan-keriny dia ora vitsivitsy ao aorianan'ilay fanomezana zava-mahadomelina dia avotsitra zany ilay ankizy. Zao aloha zany ny zava-misy, tsy misy fanolanana. Ray zany aloha zay tena zava-dehibe. Faharoa tsy misy hoe halatra hoe nangalarina ny zavatra teny ampelantanandry zareo ohatra na fandrobana, tsy misy ihany koa zay. Ary fahatelo tsy fakanan-keriny, ohatran'le fakanan-keriny izy io satria fakanan-keriny zany tsy ao anatin'ny ora vitsy dia miverina fa fakanan-keriny zany misy fangatahana rançon na takalom-bola zany ao anatin'le izy. Nefa ity zany tsisy an'izay rehetra izay fa ino zany mety antsona azy kidnapping manko le farany teo dia misy hoe rapta ihany koa dia rapta sy kidnapping mitovy ihany moa zany fomba fiteny amin'ny teny frantsay ihany zany ohatrany hoe fakanan-keriny, fa le tsy teny hoe fakanan-keriny amin'le dikany kidnapping. Le kidnapping manko zany matoa atao kidnapping na rapta zany na enlèvement dia lay misy takalona, misy atao takalon'aina le olona zany dia misy vola takina zany le hoe rançon filazantsika azy zany. Fa ity zany tsisy an'izay rehetrarehetra izay, izay ny tena mampametra-pantaniana ao anatin'le izy hoe asa fanakorontanana zany ny tena marina ilay zava-misy. Ina mahatonga amin'ny teny hoe asa fanakorontanana? Satria ny tanjona tiana atao zany dia hoe mampiteraka psychose, mialatsiny amin'ny teny vahiny, mampiteraka roiroitsaina zany ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, dia hiteraka fahasorenana ho an'ny vahoaka, dia hiteraka ny vahoaka hitroatra rehefa avy eo. Zay ny tadiavina zany ao anatin'le izy. Ny tantarantsika teto amin'ny firenena Tarsisius dia nanam-pirofo fa hatramin'izay rehefa akaikikaiky fetim-pirenena, rehefa misy resaka tiana voizina amina hoe fanakorontanana politika na mety hoe fanonganam-panjakana tiana voizina dia mandeha ireny resaka ireny. Tadiditsika ny hoe alajaza tamin'ny fotoan'androny, tadiditsika ny hoe pakafo tamin'ny fotoan'androny, tadiditsika ny hoe mpively boiron tamin'ny fotoan'androny. Reny rehetrarehetra reny efa zavatra nisy ohatrany hoe atao mialohana tranga politika anankiray tiana ho foronina zany, dia mamorona n'izay psychose na ohatrany hoe tahotra faobe ambesin'ny maro zay ny olona izay manao azy. Satria hatreto le izy zany na dia atao hoe omena zava-mahadomelina aza le zaza dia tsy misy tanjona hafa ane, satria asa akoatrany hoe zany hoe anaovana andrana na zava-mahadomelina fotsiny le zaza zany dia tsy hita loatra zany ny antony hoe inona ny tena mahatonga n'izay fakanan-keriny izay, indrindra fa miverina le zaza rehefa avy eo zany ohatrany hoe ariana ary amin'ny toerana anankiray ary dia hita dia tsy mahatsiaro tena. Zany rehetrarehetra izany zany ny tiako tenenina hoe mila hitandremantsika, satria tranga fahita foana zany hoe famoronana karazana korotana na psychose na aiaitsaina, roiroitsaina ao anatin'ny lohan'ny olona zany no izay resaka politika izay. Hypothèse ray izay na mety tranga anankiray izay tsy azontsika ahilika mihitsy izay tranga izay, ary tsy azontsika ho ditsihita raha ny fahitana n'ilay fizotra n'ilay tranga fakanan-keriny zany. Fa faharoa ihany koa tena tsy maintsy tenenina ity dia ny hoe misy ny zaza maditra hoe nanaraka tovolahy ohatra zao, nisy an'ilay anankiray iny zao dia hoe nanaraka tovolahy, nisy hoe nandeha nakany a Diego, misy hoe nakany amin'ny namany fotsiny izy sy ny sisa. Fa rehefa mitambatra izay rehetrarehetra izay dia ohatrany hoe lasa mahazo vahana be zany le tranga, zany hoe amplifie ozintsika amin'ny teny vahiny, dia miteraka an'izay savorovoron-tsaina ho andray aman-dreny sy ho an'ny fiarahamonina izay. Dia eo indrindra zany no isariako ny saintsika, zay ny tena tiako tenenina ao anatin'ny loha hevitra anankiray iny hoe voalohany matokisa ny mpitandro ny filaminana.
raha misy aiaza anananao mikasika ny zanakao de ny mpitandro filaminana ny tsara atonona voalohany efa nanaparitaka laharana maintso ry zareo hoe ty atsona maiky milohany amoahana ny resaka ny anatin'ny tambajotra tserasera sosialy na ohatran'izany zay avy hatrany de hitantsika fa tonga de miteraka zavorovory be mpitandro filaminana aloha ny mila atsona voalohany indrindra satria zareo no manana ny matianina na ny professionnel amina resaka hoe fahaverezan-jaza izany na fanjavonana olona izany disparition zany ana olona izany de ny mpitandro filaminana aloha mila atsona voalohany raha izany zay teneniko zay hoe tokony atsona aloha ny mpitandro filaminana mba anampy anao zany ao anatin'izay ary mpitandro filaminana misy matianina misy soutien psychologique ao misy afaka manohana anao ara-tsainao zany mandritra an'le fotoana mampitebiteby anao iny toy zay any amin'ny tambajotra tserasera sosialy ny olona miresaka aminao amin'ny tambajotra tserasera sosialy mety andatsa anao mety amiendro fiendro anao mety tsy makany amin'le fitoniana tokony ho tadiavina anatina tranga tahaka an'ireny misy zay zany ny voalohany teneniko hoe ny haingana indrindra raha sanatria mbola mitranga zay de ny mampandreny manam-pahefana zany akaiky indrindra voalohany zay faharoa manarakaraka izay mila mailo isika raha sanatrika fanakorontanana no ambadika zay araka le fanazavako teo hoe atreto aloha zany tsy misy alatra tsy misy fanolanana tsy misy hoe fakana takalonaina afakana takalombola na rançon tsy misy an'izay rehetrarehetra zay mety ho asa fanakorontanana hamoronana n'ilay teneniko teo psychose na roiroitsaina amin'ny olona mba hiteraka fahasorenana de hiteraka korotana anaty fiarahamonina de ampitrotra ny olona na ampitezitra ny olona mety ho zay ihany koa ny tanjony de zay zany ilaina tandremana be ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay mihaino indrindra moa zany eto Antananarivo renivohitra ny zavatra hita dia ohatrany hoe ny amafy be zany ny fiarovana teto Antananarivo renivohitra de lasa nakisaka teny Tsimondrano ray omaly ndray zao tsika de naheno hoe nisy nakisaka lasa teny Tsimondrano ray nitratra le nisy tovavy de avy eo de tsy hita de andorano fotsy ka asana zay le teneniko hoe zay tsy azo écartena na tsy azo ailika mihitsy zany tsy azo atao tsintsinina mihitsy ny mety hoe asa fanakorontanana no tiana atao inona moa ny tanjona ange zany de hoe anao zay atezitra an'le vahoaka amin'ny fitondram-panjakana de hitrotry zay zany no mila ataoko hoe tandrematsika foana na manahoana ary ny fahatelo farany de ny hoe miantso atsika olo-pirenena rehetra ray aman-dreny rehetra ho mailo ary ho tony satria tsy hay fitanjavatra koa ary tsy voamaika tsy mandamina fa manakorotana ny savorovoro na ny ataontsika hoe panika zany ao anatina tranga tahaka an'ireny tony mandrakariva zany de ny atao ato de miantso mpitandro filaminana fa ny manara-maso ny zanatsika ihany koa hoe aza de maika ohatra misy an'le anankiray koa zao de hoe tsy hita ty zanaka ity de avy eo de hoe hita tany ambany fandriana de nefa ny olona rehetra mikorotana daholo hatramina zazakely koa zany zao de tsy hita zay le teneniko hoe aza maika satria tsy azonao an-tsaina ny fetraika niny zavatra ambaranao amin'ny tambajotra tseratsera sosialy iny ho an'ny fiarahamonina ray manontolo miny aza de maika re ohatrany hoe zara raha misy an'izay de tonga de atao zay ampisavorovorony sain'ny olona rehetrarehetra iny le mila mailo atao viloa le raha ohatra zany ka hoe sendra hoe mety tsy hita ny zanaka na ny ankizy ao an-trano zany de manara-maso mitady amin'ny toerana rehetra aloha ianao de milaza mpitandro filaminana zay vao maika andeha ilaza an'le izy any amin'ny tambajotra tserasera sosialy fa ohatran'le hoe hita tany ambany fandriana na naraka tovolahy tany Diego ohatran'izany zao de lasa ny fiarahamonina ray manontolotsika mihitsy no misavorovory ny olombelona rehetra no mikorotana kay ny zaza ny mety didraditra kely ny adolatsento na ohatran'izany de lasa ohatrany hoe le fiarahamonina mihitsy zany ary mazava ho azy fa rehefa misy ohatran'izay de tsy ela ny mpanohitra mandroritra an'le resaka zany mandrirotra an'le resaka zany de ohatrany hoe ny mpitondra fanjakana ny tompony andraikitra io no zao antony zao tsy misy tompony ho amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy na kely aza ampisavorovory sy ampisahotaka ny olopirenena ka zay ny teneniko atsika hoe mila mailo mila mitandrina ary indrindraindrindra tsy mora andairana tsao le tery andravoangy ihany koa zao de hoe ny lalao le zaza de ny afina atao ambady tanaty malina ny fiara de iny fa tena hoe tratra ny mpangala zaza nanafina zaza atao anaty malina de raha tsy le reny be an'le
le akizy mihitsy no nijoro vavonimbelona hoe zafikelina ihany io zay vao nangingina le zany hoe misy tena mahazo tombony amin'le fanelezana an'le tsao mihitsy amin'ny savorovora le saim-bahoaka ka zay ny ilaina tandremantsika betsaka ary mahatonga tenako iteny hoe mila mailo fa ny fitondram-panjakana tsy manana tombony na kely ary hanao zay amin'ny savorovorantsika rehetra ary efa irantsika rehetra ny hita fa nandraindraikitra ny mpitandro filaminana nandraindraikitra ny polisy pirenena ny zandary ny olombelona ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra zany zay tandrify tena ndraindraikitra daholo eny hatramin'ny vady amin'ny filohan'ny repoblika izay isorantsika mba hiezahana hitondran'izay hoe apaisement na fahatoniana izay tsy anatina savorovoro mihitsy sika no ahita tombony ary amafisiko zay hoe anatina fahatoniana mandrakariva no afatsika mandinika ohatrany hoe ampisainana tsara zany avec du recul ohatrany hoe ampihemorana zany ianao mandinika tsara ary indrindraindrindra à tête reposée mikasika an'izay tranga izay zay zany no mba tiako teneninantsika mikasika ny raharaha anankiray iny dia avelao anao ny asany mpitandro filaminana satria isorantsika efa nisy ola voasambotra zao tao anatin'le izy ary raha ohatra hoe resaka fanaparitahana zava-mahadomelona ny tanjona dia mino fa mandray ny andraiky ny feno mpitandro filaminana ikapana zany ny amotehana zany an'ilay tambajotra mihitsy raha ohatra ka tambajotra le satria zao hoe misy teratany vahiny voazambotra misy teratany malagasy efa mandray ny andraikiny zany mpitondra fanjakana dia mananotsika fitokisana hoy ao anatin'izay tranga izay tsy hitondrana inona inona ny savorovoro tsy hitondrana inona inona amin'ny psychose tsy misy tombony ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny mety ampikorotana ny vahoaka ka aoka isika homailo hotony mandrakariva ary tsy mora anderana tsao aoka isika ray aman-dreny mba hialanenina aloha ohatrano hisavatra any ambany fandrina raha sendra tsy hitantsika le zanatsika toy izay hoe avy hatrany dia anakorotana vahoaka amin'ny tambajotra tserasera sosialy dia aoka koa tsika mba hanady ato fa tsy vao maheno zavatra kely tonga dia mikorotana ambony ambany fa manjary lasa tsy mampilamina tsy mampitony an'le fiarahamonina mihitsy zay eo amin'ny lafiny médical moa zany misy n'le hoe chloroforme ndraindray koa misy hoe amidy eny amin'ny ny hoe big boss ny fipetra fanaraha-maso an'ireny dia faharoa tiako anteny ihany koa hoe raha vao mahita 4 ny olona zany zao mainty amin'ny fitaratra matroka dia feno aya iny ny fipetra raisin'ny fanjakana manoloana an'izay satria le fanaraha-maso an'ireo raha 4 ny fanjakana moa tokony plaque rouge dia ahoana moa zany ny le hoe ny fipetra amin'ilay fisavana fisavana rehetra fa le hoe lalàna mahakasika ny vitre fumée ny zao ny fa tsy ampatahotra ny olona ny fiara ny tiako resahana zao ny mampalahelo anatin'ity trangan-javatra ity dia lasa hoe rehefa fiara maintimainty matroka ny fitaratra dia avy hatrany dia fustigé mialatsiny avy hatrany dia voatorabato zany iny misy zavatra iny fa zao tsy maninona efa misy fisavana ataon'ny mpitandro filaminana na za tenako azo zao ny fiara izay entiko dia maintimainty fitaratra mainty dia savan'ny mpitandro filaminana fa tsy maninona mihitsy zany ny tsy nisy concarde dia za mihitsy nitondra ny fiara tamin'izay tamin'ny asabotsy dia voasava fa tsy maninona tsy tokony mihetraka olana zany le fisavany ary raha izay no hoe hitondra fahatoniana sy antoka ho an'ny olo-pirenena dia tsy maninona fa za miteny hoe azo atao foana zany fisavana izany tsy mametraka olana mihitsy zany zay ny ray dia ny faharoa io moa samy manana ny heviny tia na hevitry manokana Tarcisius Herinandrasana hevitry tena manokana ity ary ty hevitra efa narovako ity na tamin'izaho mbola tsy minisitra dia mbola hitovizako mbola tazomiko ty hevitra ity fa za zany tsy dia tena resy lahatra loatra hoe satria matroka ny fiaranao dia manafy ny zavatra tsy ara-dalàna ianao satria ianao nge azo savaina foana amin'ny fotoana rehetra zay zavatra azo apetraka na matroka na tsy matroka ny fiaranao rehefa hanao ratsy ianao dia afaka manao ratsy foana fa tsy mamatroka na tsy mamatroka ny fiaranao no anaovanao ratsy faharoa misy ho an'ny olona ihany koa dia hoe fitandrona fahalemana ireny fitandrona filaminana ireny satria indraindray mirava miasa ianao mitondra entana mitondra finday dia ataonao mitondra solosaina ohatra dia ataonao aorianao dia misy mamaka ny fiaranao rehefa hitany amin'ny tsy matroka ny fitaratra ao dia fakiny ny fiaranao akany ny entanao mitrango zany nisy
zany amiko zany fiarovana ihany reny hevitry manokana ho aty hevitry manokana ity amiko zany fiarovana ihany reny fa ny tena tsara indrindra amin'ny fomba fijeriko azy dia manao fisavana amin'ny mpitandro filaminana tsy maninona ho ana foy systématique hoe fisavana raha vao fiara-mainty matroka zany de tonga de savaina foana fa le izy koa anie zao tena mampiome hatreto anika mbola tsisy nahita an'le fiara-mainty ray zay hatreto imbetsaka ihany zay fiara-mainty ndresany zay fa de tsisy na vita naka ny laharan'le fiara-mainty mihitsy ve fa manina tonga de hoe fiara-mainty miloko mainty afaka atao fiara fotsy miloko mainty anio de efa tsisy mahita koa ny ao anatiny zany hoe any amina adevitra tsy tena mitombona loatra ny any fa tsy voatery hoe mainty koa ny lokon'ny fiara fa rehefa fumée ao le olana am'le le fumée tsy voatery hoe olana ny fumée satria zay teneniko anao zay hoe za zao makakery ny olona ohatra zany zay teneniko zay fa tsy hoe za zany azoko atao anaty malina iny tsy voatery hoe fumée ny fiarako na fiara tsy fumée na azoko atao anaty fiara tsy fumée iny fa lazaiko fa mety marary le olona ohatra na azonao zany hoe tsy amiko tsy de tena any amin'ny lokon'ny fiara matroka na ny fitaratra matroka loatra no adevitra fa savao ny fiara rehetra na fotsy na mainty na mena na manga na inona de savao raha ohatra ka zay no ampilamina sy ampitony tsy tokony isy anana olana amin'izay ary na iza tsy na za tena koa zao azy de voasava na prime ministre aza voasava tsy maninona mihitsy zany tsy misy olana mihitsy zany raha izay ny ampitony fa amiko ny adevitra tsy tena faux débat ihany zany fijeriko na adevitra disy ihany fijeriko hoe fiara-matroka ny fitaratra sa tsy matroka ny fitaratra fiara-mainty ny lokon'ny fiara sa tsy mainty ny lokon'ny fiara fa na fiara io na fiara io rehefa te angalajaza anao de ataonao anatin'ny fiara io na mety fiara karetsaka aza rehefa te angalajaza anao de azonao atao foana zay le teneniko hoe tsy any ny adevitra fa hoe savao tsy olana ny fisavana rehefa matroka ny fiaran'ny olona tsy maninona mihitsy zay raha izay no ampitony zany sy hiteraka an'izay hoe assurance zany amin'ny ankapobeny ho an'ny vahoaka izay inkoa moa karazana tondro indicateur ilazana hoe olona manakatao no mampiasa an'ireny fiara eny manko amin'ny ankapobeny de nefa olona manakatao zany manao an'le tsy tokony sodokan'izay ny olona zay indrindra tiako ampitaina tsy tokony sodokan'izay marina zay tsy tokony mihitsy hoe tsy tokony hoe inona moa zany ny filazan'izay mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe stigmatisé zay mihitsy ny malaza tsy tokony tonga de satria ty de ty tonga de avy hatrany zany de misy hevitra efa masaka meloa andohanao ao tsy tokony isy zany le stigmatisation fa na fiara ina de savao daholo ary tsy maninona mihitsy zany fa andraikitry ny mpitandro filaminana mba hiteraka fatonina ho antsika menakavy lesona tsana am'izany moa ko de hoe tsy hoe rehefa fiara mainty na fumée de mampiaya ary rehefa fiara transparent na miloko fotsy de tsy mampiaya fa samy manara-masony ankizy ao an-trano fanabiazana no ny adolatsainy tokoa moa am'izao tsy de misy firy hoe lehilahy vehivavy aloha nita resahan'ny olona nefa misy koa lehilahy efa faony sasany saingy hoe tafatsoroka moa satria tafatsoka satria matanjaka misy anankiray nitangatany mahitsy tsika tsy resaka lavabe an'izay fa nitranga sosial zany de be dehibe re olona de samy mitandrina samy manara-maso fa ny andro maso bokon'olona koa amin'ny isaky ny fokotany ny olona zaza zay vele voaka ariva so ihany fefakaikaiky ny vakansy aloha zany zao findra lafiny zavatra hafa tsika raha minisitra ny filohan'ny repoblika tapabolana lasa zay angamba teo eo le tany a Dubai de tany moa nisy an'ilay fifanaraha mpiara-miasa momba ny anomezana tosika ny tetikasa tana masoandro ny araka amin'ny mpandraharaha arabo matretre de milaza ny mpanarabo avao hoe io ndray fa varotra tandrazana ny fanjakana inona ny takalony mampahatsiaro an'ilay tany Bamangoky ohatratra hoe misy zavatra atao de misy ambadika ao lasan'ny olona ny tanitsika na tsy ny tany akory fa hoe inona ny takalo zay ahoana ny hanazavan'ny fitoram-panjakana an'izay ayahy mipetraka zay izay ny mahatsara ny karazana fandaharantsika taka itony mba tsy ho tompotrano mihono tokoa ny vahoaka malagasy ary zay mihitsy ny tena malaza azy mihitsy zany ny anarany ty fandaharantsika ty mba tsy ho tompotrano mihono ny vahoaka malagasy ray zay de ny faharoa tena zava-dehibe de mba tsy andairana tsao zany ny vahoaka malagasy andairana famendrifendrona ny vahoaka malagasy dia hitondrana fanazavana
Ny zavatra nisy dia niona tamina vondrona orinasa anankiray matanjaka antsoina hoe Al-Jaber ny délégation malagasy ny filohan'ny République tamin'ny fahatelopolo ny volana May lasa teo tany Abu Dhabi moa ao anatin'ny vondrony arabo mitambatra zany, vondrony firenena arabo mitambatra zany na Émirats Arabes Unis. Tamin'ny fionan'ny filohan'ny République tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny vondrona orinasa Al-Jaber ireo dia nisy ny fanasoniavana ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe memorandum d'entente. Ny dikany atao hoe memorandum d'entente dia hoe mifanaraka ny rotota, azonao ny zavatra tiako atongavana, azoko ihany koa ny zavatra tianao atongavana. Zany hoe ny dikany memorandum d'entente dia tsy mbola contrat anatanterahana an'ilay asa akory, fa fotsiny zany hoe ny fitondram-panjakana malagasy dia mahita fa ny vondron'orinasa Al-Jaber dia manana ny fahaizana, expertise nanangana ny Abu Dhabi zareo, nanangana ny Dubai zareo, zany hoe manana ny fahaizana manangana tanàna lehibe vaovao sy moderna ry zareo. Zay zany ny zavatra vaovao, zay zany zavatra voalohany. Nahitan'izay ny fitondram-panjakana andaniny. Ny ankilany kosa ny vondron'orinasa Al-Jaber dia mahita hoe ny fitondram-panjakana malagasy tarihan'ny filohan'ny République dia manam-piniavana hanao trano, hanao tanàna vaovao. Tafaray zany ty sy manana hotsika zany hoe zay le hoe memorandum d'entente. Entente dia hoe nifanaraka isika sy anao. Nahita maromatra resana zany isika sy anao. Za miteny anao Tarcisius hoe ilaiko io micro eo aminao io, dia anao ndray miteny hoe ny ana le kasika eo alohanao io Ramatoa Minisitra ny ilaiko. Andao ary ifanaraka tsika sy anao ifanantona aloha, azonao tsara ve zay zavatra tiako teneny zay hoe le micro anao ny ilaiko, dia eno ia. Dia anao ndray miteny, za ndray manontany anao, azonao tsara ve azonao tsara ve enao ndray zany manontany azonao tsara ve Ramatoa Minisitra hoe ty kasika anao ty ny ilaiko, eno ia. Dia rehefa mazava tsara zany zay, andao aloha anao sonia ary tsika fifanarahana milaza hoe mifankahazo le resaka. Zay zany tompoko no atao hoe memorandum d'entente. Amin'ny teny anglisy izy dia hoe memorandum of understanding. Understanding, compréhension, azonao ny teneniko, azoko ny teneninao. I understand, zay tokoa le izy amin'ny teny anglisy. Zany hoe mbola fifanarahana mialatsiny amin'ny filaza zany ankapobeny zany, misy bolongany zany, misy mbola tsy misy mihitsy hatreto hoe za nome tany anao, za hivarotra ny tany razako aminao, dia ianao manangana ny tanànako. Tsy mbola misy mihitsy zany ny fifanarahana amin'ny antsipriany na le ataontsika hoe côté opérationnel zany, na le hoe concrétisation, fanatanterahana an'izay. Fa hatreto zany ny zavatra ny soniavina dia hoe vonina izahay orinasa Al-Jaber hanampy anareo hanangana ny tanamasoandro, vonina izahay fanjakana malagasy ankilany hiantso anareo hanampy anay hanangana an'io tanamasoandronay io. Ny zavatra isy zany ao aoriana ny fanasoniavana ny memorandum d'entente na ny fifanarahana fifankazahoan-kevitra dia isy amin'izay ny fifanatona ny samy teknisianina avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny vola sy ny teknisianina avy amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana eo anivon'ny fiadidinan'ny République, mifanantona amin'izay amin'ny teknisianiny Al-Jaber. Dia eo amin'izay zany vao dinihana amin'ny antsipriany daholo hoe ty ny atao, ahoana ny hevitrareo mikasika an'ity, ahoana ny hevitrareo mikasika an'ity. Ny dikan'izay zavatra teneniko izay dia ny hoe tsy mbola misy hatreto fifanaraha-piara-miasa ka anelezana tsao ilazana fa efa namidy ny Madagasikara tany amin'ny firenena arabo ny volamenatsika mba hafahana manao an'io trano tanàna tanamasoandro io, satria zany sady ireny tsao ahelin'ny mpanohitra hoe efa nomeny andry zareo any ny volamena tsisy ifandraisany mihitsy. Mbola azavaintsika menadahy eo moa le volamena, rehefa avy eo volamena tsisy ifandraisany fa volamena hodiovina alefa any Suisse, zay mbola ho azavaiko amin'ny antsipriany ara-teknika ihany koa mikasika azy. Dia nilazaina fa hoe takalona volamena dia anamboatra ny tanamasoandro, ohatrany hoe lasa ny varim-pananana na ny varotra
re-pirenena zany tsika mandeha makany amin'ny zareo arabo anaovany an-tanamasoandrotsika ara-tsi-panahy zany ary fandangana amin'ny vahoaka tsy mendrika olona milaza fa tompony andraikitra politika no manely an'izany tsao zany eto a zany de manamafy hoe io fifanarahana io rehefa aveo de ohatrany hoe tsy nanasa-panjakana rehetra hoe andre ohatra aminao a zao ohatra zany zao Nicolas no manamboatra ny RN 44 de Nicolas manamboatra ny RN 44 izy ihany manamboatra ny goudron izy ihany manamboatra ny tetezany ny kojakoja zany anamboarany an'le lalana izy ihany manana ny engin afahany mamokatra an'le akora anamboarana ny lalana de ohatran'izay tsisy valaka ty aljaber ity hoe zareo zany tao anatin'le memorandum d'entente zany de afaka teniteny zareo hoe zay afaka manangana orinasa mba ny akora ilaitsika tsy voatera farany avy any ivelany fa vokarina eto Madagasikara ihany mamorona asa ane zany tsy voatery manafatra ny ivelany lafo ane tsika zany zany le resaka mbola resaka amin'ny ankapobeny daholo zany ny resaka fa mitovy amin'ny ohatra hoe kolasy ny atsonao manamboatra ny lalam-pirenena fa 440 tsy midika izany fa hoe namiditsika tamin'ny kolasy ny tanindrazantsika any Ambatondrazaka namiditsika tamin'ny frantsay mba hiatsona ny kolasy ianao an'izay tsy midika mihitsy zany hoe namiditsika tamin'ny Émirats Arabes Unis ny volamenatsika mba ahafahany manao an-tanamasoandro mitovy tsisy valaka izany ary zay no mahatonga miteny hoe tsy tokony anao karazana ohatrany hoe famendrifendrona vahoaka tahaka izany ny mpanohitra fa manjaka lasa mandainga foana lasa zavatra tsy mitombona foana ary tsika mahay ny fomba fiasan'ny filohan'ny repoblika raha misy zavatra mahasarotany ny filohan'ny repoblika de io are-pirenena io jereo tsara ny ady nataony mikasika an-Ravinala airports nafahatsika mba tsy hoe varoboba tamina firenena vahiny ilay fanamboarana n'ilay seranam-piaramanidina teny vato ary tena négociation lava be vao vita le nitady ny fomba rehetra hitsinjovana ny tombontsoa amin'ny firenena malagasy ny filohan'ny repoblika vao vita le izy izay ohatra jereo sahofika zao de ny angana voalohany de lafo ny vidin'ny famokarana herinaratra vokarin'le orinasa ny ady varotra ny filohan'ny repoblika andro manala ohatra ndreny miady varotra zeny atseny ndreny mihitsy hoe ataovy ariary folo ty ataovy ariary roa de mandeha mifanantona ny sarany hoe ariary efatra ariary sivy ary tena niady ny filohan'ny repoblika tamin'io resaka sahofika io zany hoe tsika mahay ny fomba fiasan'ny filohan'ny repoblika ary afaka milaza nareo ninona lazain'ny mpanohitra tsy marina velively hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no andeha hivarotra tanindrazana izany na sanatria hoe anakalo ny are-pirenentsika ao ambanin'ny tany ho an'ny tombontsoa manokany lazaina manko fa hoe tombontsoa manokana nefa tanamasoandro akeny amboarina tombontsoan'ny tsy tombontsoan'ny filohan'ny repoblika mihitsy fa tombontsoan'ny vahoaka malagasy ka zay ny teneniko hoe ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny mamaika ny filohan'ny repoblika tsy marina velively ny filazana hoe efa ny zavatra ambadika tany ary ny zavatra nambarany filohan'ny repoblika aza vantany vao avy tany Émirats Arabes Unis tany Dubai izy de ny zavatra nambarany de hoe hatao ao anatiny mangarahara avokoa ny fifanarahana rehetra rehefa ho avy zany mahazo matoky zany sika ary te hanome antoka atsika fotsiny androany hoe tsy zavatra ahitsika na kely aza mikasika an'izay resaka tanamasoandro sy ny orinasa aljaber orinasa arabo zay fa ahalala ny mangarahara sy ny antsipria mikasika an'izay tsika araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika fa hatreto aloha de mbola memorandum d'entente no vita tsy mbola misy amin'ny antsipria mihitsy hoe inona no takalo na inona no ohatran'izao fa mbola vao samy fampidinika ny teknisiana avy aty amin'ny sekretera-panjakana antsika amin'ny tanana vaovao sy ny ministera ny toe-karena sy ny volantsika andaniny miaraka amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny teknisiana avy any amin'ny aljaber de rehefa mivory io misy réunion technique ohatr'izany foana ingeny fomba fanaovana projet rehetra fanaraka amin'ny ohatrany accord de principe zany aloha fanaraka amina zavatra bolongany aloha de rehefa aveo jerena tsipriany amin'izay zay tsy ahafatan'ny firenena malagasy ary ny filohan'ny repoblika nametraka hoe partenariat win-win io gagnant-gagnant nareo mahazo tombony nareo arabo aljaber izahay malagasy koa mahazo tombony fa tsy hoe izahay sanatria no hivarotra tanindrazana ao anatin'le izy mahazo matokytsika mahazo manana antoka isika tsy ho izay velively ny zavatra hitranga na roviana toiziko amin'izay vetrany le fanatsidika ihany le hoe ny volamena rehefa any Suisse fanadiovana volamena vola ahoana fipetraka izay
Ya, misaotra nametraka izay fanontaniana izay ary hitondrako fanazavana amin'ny antsipiriany ampazava tsara ny resaka, ahatony antsika vahoaka malagasy, ampilamina antsika vahoaka malagasy, ny anomboako azy aty ampiandohana fotsiny dia ilay nolazaiko teo hoe aza manana ya, tsy ny filohan'ny repoblika aza miady fatratra n'izany fanondranana volamena antsokosoko izany. Filohan'ny repoblika aza manao ny fomba rehetra ampitomboana ny réserve-na volamena na ny tahirim-bolamena antsika ao anatin'ny banque foibe, dia ny filohan'ny repoblika indray ve no ampangana amin'ny tsirara ny lazaina fa hoe te hanondrana volamena any ambadika, dia efa nomentsika ny Suisse daholo ny volamena dia any dia tsy ho hita hono izy io fa mody ny lazaina hono fa hoe hodiovina ny volamena antsika, kanefa hono ny tena tanjona dia hoentin'ny mpitondra mitsoaka hono ny volamena. Aza mino an'izany famendrifendrona izany fa tsy misy zavatra mitombona izany na kely ary. Zao ny zavatra misy ho azavaiko amin'ny antsipiriany ary mialatsiny fa mety hoe teknika kely kanefa ezahako azo nareo amin'ny fomba tsotra zany le izy. Ny fitsipika maneran-tany amina resaka tahirina volamena na réserve d'or dia ilay antsona amin'ny teny vahiny hoe or monétaire. Izany hoe mba ho azo raisina fa tena tahirim-bola mitoetra ao anatin'ny toe-karem-pirenena, manana lanjany ara-bola amin'ny toe-karem-pirenena zany ny volamena, dia tsy maintsy manana ilay famaritana izy antsona hoe or monétaire eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Ny dikan'le or monétaire zany dia tsy le volamena hitantsika mahazatra reny fa manana ilay antsona hoe fahadiovana 5,770 amin'ny arivo, 995 sur 1000 zany farafahakeliny ny pureté zay mihitsy ny filaza azy ny fahadiovan'ny volamena anankiray. Io volamena io zany ohatra hitanao ty peratra mariazoko ty zao tsy mahatratra an'izany mihitsy fa tsy maintsy mbola diovina zany ty ahatratra an'izay, dia bolongana volamena moa no miainga fa tsy hoe sanatria peratra kely na bracelet kely ohatran'ny tony no resahana fa bolongambolamena zany resahana. Tsy maintsy manana zany an'ilay pureté 995 sur 1000 ny volamena izay vao azo raisina, vao azo heverina hoe or monétaire na ilay volamena izay azo raisina fa tahirina volamena na réserve d'or ao anatin'ny banque foiben'ny Madagasikara. Ahoana ny azahoana or monétaire? Dia zay le teneniko hoe tsy hoe ny volamena rehetra amidy dia atao hoe or monétaire, fa tsy maintsy misy orinasa efa ankatoaviny zao firenena maneran-tany zao, zany hoe ankatoaviny firenena rehetra zany manome an'ilay antsona hoe certification ana or monétaire. Io certification ana or monétaire io dia ilay orinasa antsona hoe London Bullion Market Association na LBMA izay no manome an'ilay certification. Zany hoe rehefa avy no diovina zany volamena anankiray dia mahatratra n'ilay fahadiovana 995 sur 1000 certifié n'ilay antsona hoe LBMA na London Bullion Market Association, dia zay izy vao azo atao réserve na volamena mikanty ao anatin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Manerana an'izao tontolo zao dia misy mpanadio volamena na raffineur ankatoaviny LBMA miisa 170. Ray monja no mba aty amin'ny firenena afrikanina ao Afrika Atsimo, fa mba ahafahana zany ataontsika hoe manana an'izay fankatoavany, atsotsika amin'ny teny vahiny hoe London Good Delivery na LGD, zay zany le izy rehefa hoe or monétaire. Mba ahazoantsika manana an'izay zany dia tsy maintsy ray amin'ireo raffineur na mpanadio volamena misy araiky amin'ny fitopolo maneran-tany ireo manadio ny volamenanao. Dia eo amin'izay le hoe tsy maintsy nandeha nitady an'izay mpanadio volamena azo iaraha-miasa ny firenena malagasy, dia nandeha ny ministre ny arenakibon-tany sy ny loharanokarena stratéjika niaraka tamin'ny tale anankiroa tao amin'ny banque foibe Madagasikara nikaroka tany a Suisse tany izay raffineur zany na mpanadio volamena ao anatin'ilay ankatoavin'ilay antsony hoe LBMA izay ny teneniko teo. LBMA moa zany izy amin'ny teny anglisy fa LBMA izy amin'ny teny frantsay. Dia rehefa nandeha tany zany ny ministre ny
ministra Renakibon-tany tale anankiroa tamin'ny BFM ny Banque Foibe Madagasikara niaraka tamin'ny fanampiana raha teknika ny FMI fa tsy hoe mandeha amin'izao koa fa zay le teneny koa hoe tsy afaka andeha amin'izao na hanao zavatra nitsokosoko zany fa tsy maintsy misy foana nge ny sampandraram-panaramaso arabola manerana n'izao tontolo izao dia niaraka tamina assistance technique avy amin'ny FMI zany tsika niaraka tamin'ny ministra tompony andraikitra sy ny tale teo anivon'ny Banque Foibe Madagasikara nandeha nikaroka nijery hoe iza ny raffineur na Fanadiovana azotsika iaraha miasa ny masivana izay tsy maintsy apetraky ny FMI apetraky ny LBMA araka ny teneniko teo azahoana le certification London Good Delivery na le hoe LGD dia tsy maintsy afaka manaprofo zany avaizany volamenanao sao sanatria volamena azo tamina activité criminelle azo tamina ataontsika hoe eloka be vava zany ohatra sao sanatria ihany koa hoe volamena azo tamina fanadiovam-bola hoe manadio vola zany ianao na mamotsy vola dia mividy volamena sao sanatria ihany koa azo tamina ataontsika hoe osika amina lalana hetra na fraude fiscale reny le hoe activité criminelle resahako zany dia tsy maintsy ihany koa hoe volamena tsy sanatria notrandrahana tamina fanitsakitsahana ny zon'olombelona misy fandiniana daholo zany rehetrarehetra fa tsy hoe mandeha ho azy le izy ary volamena tsy maintsy zany ataontsika hoe diovina mpanadiona le raffineur ankatoavin'ilay niteneniko teo hoe London Billion Market Association raffineur ny asa farafakely ny telo taona any hoe efa mpanadio volamena manana traika efa telo taona farafakeliny zany mamokatra volamena 10 taona isan-taona farafakeliny ary manana reny vola ampiasaina 5 tapitrisa livre sterline zany na 5 tapitrisa satria mo London vola ny anglisy io satria London le resahana dia zay rehetrarehetra izay no nitadiavin'ny ministra tompony andraikitra ny tale teo amin'ny BFM niaraka tamin'ny fanohana ny FMI dia rehefa vita zany zay fikarohana natao zay dia nahita orinasa any Suisse hoe ty ankatoavin'ny LBMA ity mamaly an'ireo masitsivana takin'ny LBMA sy ny FMI sy ny sehatra resa-pirenena ireo hoe tsy mandika zon'olombelona amin'ny fitrandrahana efa manana expérience telo taona manana capital na 15 millions de livres sterline farafakeliny mahatafavokatra mahavokatra 10 taona isan-taona tsy sanatria manao andeha ataontsika hoe activité criminelle sy ny sisany volamena ohatran'izay rehefa vory daholo zany zay fepetra izay dia nahita amin'izay zany tsika hoe ity no orinasa afaka manao an'izay dia izay le fifanarana natao ary nandalo tamin'ny maso ivosoisy teto Madagasikara zany fa tsy hoe zavatra natao tsokosoko tany ambanin'ny tany mandeha mangarahara daholo zany le izy dia nalefatsika any zany halefatsika any marimarina kokoa ny volamena tsika atreto zany tsika dia manana Tahirim-Bolamena 3 kilao 1003 tonnes 1003 kilo any hoe 2 tonnes mahery kely zany d'or ana volamena dia io 1003 tonnes na volamena 1003 kilo azafady indrindra 3 kilao ana volamena io zany alefatsika ho diovina any amin'ny orinasa Suisse io miverina tia Madagasikara io manana ilay kalitaona pureté 995 sur 1000 takina ahafahana manao an'ilay or monétaire mino kosa angamba fa mazava zay tarsy tsisy resaka mihitsy hoe mody alefa any ny volamena dia ahondrana tsokosoko dia omena ny arabo na afenina dia baibay volamena zay moa le zavatra firesaka zareo zay teneniko ihany hoe aza mino tsao isika aza mora andairana zany tsao zany mariana raha teo ihany koa fa miverina tia Madagasikara zany reo volamena ireo dia manana ilay certification na tsotsika teo hoe London Good Delivery na LGD dia rehefa manana an'izay izy nankatoavin'ilay LBMA ny teneniko teo aloha zany na le London Billion Market Association dia azo raisina amin'izay izy zany hoe or monétaire dia rehefa raisina or monétaire izy dia
mikaonty amin'izay izy ao anatiny hoe tahirim-bola ny banky foibe ny Madagasikara. Hatreto zany tsika tsina tsy manana tahirim-bola volamena, ny any an-dafy rehetra ny banque centrale any an-dafy manana réserve d'or, de io ny mampanankarena azy, stable amin'ny volany, mampamary toerana ny volany. Fa tsika zany mbola tsy manana an'izay, fa rehefa voadio zany volamena tsika de miverina ty amin'ny banque foibe, de manana amin'izay tsika zany ilaintsony hoe réserve d'or, or monétaire moa zany no filaza azy. Ty ihany koa mba tiako apetraka fanazavana izay tsara no anazavana azy. Ny dikan'le or monétaire de satria moa tsika malagasy io zany mialatsiny fotrany manazava toekarena macroéconomique kely zany, toekaren'ny firenena amin'ny ankapobeny zany, ny afatarana zany hoe salama raha toekarena ny firenena anankiray de ao ny tahirim-bolany. Io tahirim-bola io ohatrany hoe dollara, euro, yuan, sinoa sy ny sisa zany, dia rehefa vita zany ny fanadiovana an'le volamena de azo raisina tahaka ny ohatrany mitovy sanda amina vola euro, mitovy sanda amina vola devise dollara sy ny sisa zany io or monétaire io. De amin'izay fotoana izay le mahatonga le tsika rehefa miresaka hoe zao ny tahirim-bola vahiny, réserve en devise ny banky foibe, mba hamary toerana le volantsika, de iny ny angian'le hoe milatsaka ny vidiny ariarina, mahazo aina ny ariarina, izay zany le izy. Mba mino fa mazava amintsika kosa le izy mitovy lanja le or monétaire zany amin'izay de ohatrany hoe raisina vola zany le volamena rehefa mahazo an'le pureté na 995 sur 1000 de mitovy izy zany, mitovy lenta izy zany amin'ny vola dollara, amin'ny vola euro, amin'ny tahirim-bola vahintsika zany. De rehefa manana réserve en devise betsaka isika de maro toerana ny volantsika, de ny fetraikany ho anao any tokantrano any de hoe mba mahazo aina ny ariaritsika raha apitaina amin'ny euro, mahazo aina ny ariaritsika raha apitaina amin'ny dollara, de mba mamora ny vidiny entana, na mba mamora ny importation na ny exportation sy ny sisa zany zay, de mahatsara ny balance de paiement atsika, de mampiena ny déficit budgétaire atsika, etsetera. Zany rehetrarehetra ny mialatsiny fa lasa toekarena, fa ny tiako tenenina fotsiny hoe tombony ho an'ny vahoaka malagasy io fahaza eritreretina mihitsy hoe mandeha manondrana volamena tsokisoko zany ny fitondram-panjakana, fa miverina ty amintsika daholo ireo volamena ireo rehefa mivadika amin'izay or monétaire izay, mahazo an'ilay pureté takin'ny LBMA, mahazo an'ilay certification antsoiko tamin'ny teny vahiny teo hoe London Good Delivery. Mariako tsara Tarcisius fa tsy ny banque foiben'ny Madagasikara irery ihany no afaka hividy na hivarotra volamena. Mbola andrana zany zao ataontsika izao, satria mbola kely moa ny volamena atsika, mbola andrana zany zao ataontsika izao misy fiaraha-miasa apetraky ny ministera ny mines na ministera ny arenakibon'ny tany miaraka amin'ny banque foiben'ny Madagasikara amin'izay fivarotana na fividianana volamena izay. Fa raha mpitso afaka pitso rehefa manokatra ny fafahana manondrana volamena indray ny gouvernement, satria efa andalam-pandiniana zay, efa nandeha imbetsambetsaka atao amin'ny filan-kevitry minisitra zay dinika zay de ny orinasa izay afaka manana ny fahafahamanao ka madio tsara, manana ny capacité financière, afaka mamerim-bola, manao rapatriement de devise, orinasa madio eto amin'ny firenena, dia afaka hivarotra volamena, afaka hividy volamena amin'izay circuit-any, amin'izay efa fivarotany ihany, fa zany rehetra izany azafady mikaonty ao anatin'ny lalam-bola ara-dalàna sy lalan'ny volamena ara-dalàna zany ao anatiny ataontsika hoe circuit économique formel izay apetraky ny firenena malagasy. Zay zany ny tiako hitondrana fanazavana, fa so isy teny hoe inina ataon'ny banque foibe rery le izy mba hamora ny fanondranana ny tsokisoko sy ny sisa, fa ny olona rehetra afaka hanondrana daholo, afaka hividy daholo, fa mandeha amin'ny ara-dalàna zany. Zay ny tanjony rehefa tafapetraka sy hita fa aomby io partenariat na fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny arenakibon'ny tany sy ny banque foiben'ny Madagasikara io. Ikisaka lafika fa indraisika misy zao tolakandro zao no ataony famaranana ny colloque fakakevitra angam zany na fionan-doha momba ny fantsina momba ny olana amin'ny fananantany. Ny teny moa filohan'ny repoblika hoe gadrao zay diso misy tambajotra ayahina angam zany. Inona marina ny olana momba n'ity fananantany ity, satria misy parlement ao anatiny ao, ny mpandrahara, ny voakasika, ny teknisianina, ny flo no nanokatra sy mamarana azy.
zao ny tena zava-dehibe Eny amin'ny CCI tarsana eny amin'ny CCI vato ilay fokoanandoha mikasika ny fananantany ny tena zava-dehibe indrindra ary tena tiako tspihana ary isorako anao na metranao an'izay fanontaniana zay fa tiako resana amin'ny olona dia ny hoe sambany mihitsy no misy filohan'ny repoblika manana finiavana politika na volonté politique hiady amin'ny tambajotra mpangalatra tany io. Zao zany aloha zany zao ny zava-dehibe indrindra dia hoe mahalalatra any amin'ny filoha faratampony fa misy ny tambajotra mpangalatra tany ary tena misy io mampikaikaika ny olona io mitondra faisana ny olona ary tena isorako ny filohan'ny repoblika satria sambany izy no ny teny na solombavam-bahoaka na mpitsara na olom-boafidy na olom-boatendry na iza ka tafiditra ao anatin'ny tambajotra dia tsy tokony tambajotra na fangalara-tany dia tsy tokony hanenenana mandene io resaka io tarsisy misy teratany karana ry dia madama zao ohatran'izao ny tafiditra ao amin'ny fananantany ao dia ampiana olom-boafidy ohatran'izao dia ampiana olom-boatendry ohatran'izao dia manampy dia tonga dia tany efa hipetrahan'ny ny fokon'olona nandritra ny taona maro tonga dia mitsimbadika any ampelantanany ihany. Zao zany ny tena zava-dehibe amiko dia ny hoe manana fasaina politika ny filohan'ny repoblika ny teny an'izay hatramin'izay manko mifampiaroaro satria indraindray mety hoe mitovy firehana politika ve na mety hoe mety ilaiko politiquement ty olo ty dia sarotra amiko nikitika azy fa na iza ho ny filoham-pirenena na tompona ndraikitra olom-boatendry na olom-boafidy na iza dia ilaina manao an'izay fandraisana ndraikitra izay. Za tena mitehaka misaotra ny filoham-pirenena mihitsy satria tena fahasahiana goavana no nasehony nandritra n'izay kabariny izay. Raha izany izay dia tia ny faharoa ko satria rehefa niteny an'izay ny filohan'ny repoblika miandry amin'izay zany tsika ary za dia anisan'ny miandry indrindra mihitsy satria be dia be ny olona no mijaly amin'io resaka halatra tany io. Misy efa nanajary am-polo taona ny maro dia inona ny zavatra mitranga tonga vaniny mahitahita mahafantatra ny rakotra be avany anina mahafantatra ny anina mamme volany anina arovany anina dia tonga dia mandroaka olona eo amin'ny taniny dia potehana ny tanin'olona ny volon'olona ny tranony olona sisy tena mijaly za vao aingana ny ainan'izay tany Fianao Arivo Atsinanana tany ary tena isorako ny sekretera mpanjakana amin'ny didiny zandary satria niresaka taminy le olona dia milaza fa za avany anina dia mba nampitaiko tany amin'ny sekretera mpanjakana amin'ny didiny zandary satria olona efa nanajary tena hoe tsy ampolo taona akory fa efa tamin'ny fanjanahantany le olona ny tompony zany tany zany ny fianakaviany nandova teo manana ny taratasy dia tonga dia roahana olona miteny fa hoe avany anina zay zany amin'ny tena hoe zao amin'izay ary zany ny teny ny filohan'ny repoblika iny eto kosa angamba zany tsy misy tsony fijerena tavan'olona hoe raha ianina dia mba somary tsindrovy fa na iza mangalatra tanin'olona dia andraisy fepetra ary tsy tokony andefera ny fitsarana zavatra misy na ny eo amin'ny fitsarana raha misy zany tsy maintsy ekena hoe na ny eo amin'ny fitsarana raha dia misy manao tambajotra manao osika dia mamerary ny olona tsy tompony tany akory fa mahitahita manompoketo zany dia mahazo matoky isika vaoaka malagasy an'izany teny ny filoham-pirenena izany ary hiara iandry isika fa raha mbola misy olona mbola mavita ihany manodina n'izany raharaha fangalarana tany zany dia tokony ho avy amin'ny angady sy ny arona kosa ary ny filohan'ny repoblika teniny izay mila mandray andraikitra ny olona aty ambany rehetra izay nanankinana n'izany andraikitra izany rehefa tsy andray andraikitra ny olona aty ambany dia aleo kosa raisy ny filohan'ny repoblika ny andraikitra mikasika an'izay satria tenin'olon-dehibe ny teniny azoko tenena mihitsy eto androany hoe andao tazomintsika amin'izay teniny izay ny filoham-pirenena satria tena mba mamme sambany zany vao mba misy filoha mahatsapany izay hoe maharary ny olona ny halatra tany io tena mijaly any ny olona mihalatra tany ndraindraiky ka tany efa misy trano mihitsy aza tonga dia bodony olona ka rehefa mba mahafantatra ny teny an'izay ny filoham-pirenena aleo amin'izay kosa mba azo rary ny olona ampijaliana amin'io resaka tany resaka fananantany io dia ny atsotra be ny teneniko hoe manomboketo zany aleo andeha ampahamarinana ny fitsarana ny resaka halatra tany sy ny tany angalarin'olona io sy ny fanaovana osika amina resaka taratasy tany io fa raha ohatra kosa tsy misy zay dia tokony any amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy no andray andraikitra mikasika n'izay tsy manatanteraka ny asany tsy manao ny andraikiny ao anatin'izay raharaha zay.
mety mbola manana fanantenana ve zany ireo efa voambaka za mahita hoe ireo korony tiako resahana za kosa mahita hoe tena tokony mihitsy filohan'ny republika ingena anao sosikevitra hoe anangana juridiction manokana na hoe rafi-pitsarana manokana zany tsara hitako moa ohatra ny marisarisany avy eo anivon'ny syndicat ny mpisary eto Madagasikara mikasika an'le izy dia ny andro fanontaniako hoe inona ary no atao hoe fa le olona kosa very fananana very tany efa nylovainy teo potika trano atao hoana reny olona ireny tokony manome sosikevitra zany ny syndicat ny mpisary eto Madagasikara raha ohatra tsy mazoto amin'le fanangana rafitra manokana zany rafi-pitsarana manokana fa amiko kosa tokony manam-panantenana daholo ny olona rehetra izay nangalarana tany io tamin'ny tsirariny tao aorianany ny teny entitra nomeny filohan'ny republika iny dia io le miverenako foana tenina hitato anatin'ny antoko freedom foana hoe mila mitovy afanganam-pandeha amin'ny filohan'ny republika ny mpanatanteraka mitovy ny tadin-dokanga dia mandeha araka ny tokony izy zany baiko ny filohan'ny republika izany fa ny tena zava-doza manko raha sanatrisanatria nanome an'izay baiko entitra izay ny filohan'ny republika dia tsisy indray mpanatanteraka rehefa avy eo dia maloto indray ny filohan'ny republika ka zay eto miteny isika izay nomena andraikitra kosa tokony mandeha arak'izay toromarika nomeny filohan'ny republika izay tsisy ny kolokolo eo amin'ny ady-tany tsony tsisy na mafia eo amin'ny resaka ady-tany tsony fa mijaly ny vahoaka madinika tsy mba misy piaro amaraparina ny eo amin'ny 10 minitra eo tsika dia tapitra ny adina ray mahakasika an'ilay nambara teram-piandohany hoe fiaona tsena be ny ay haingo sy endrika mambika zay nambaranao azy teo hoe malaza azy mihitsy hoe haingo sy endrika mambika vehivavy zany tena voakasika amin'io lehilahy koa voakasikako androany maraina no nisokatra nisokatra ny lanonana zany nentintsika nanomboana nanamariana ny andehan'ny fahatelo amin'ny mihamy mada fashion mihamy mihaingo ny dikany any hoe fomba fiteny any atsimon'nosy le mihamy zany mitafy manao manja zany manao jejejo mihamy zany dia mihamy fihamy izy ireo fihamy zany zany ohatrany hoe fianjaikana fanaovana jejejo fanaovana manjamanja fitafy ohatran'izany dia mihamy Madagasikara fashion satria mba everina ny tanjonay dia hoe tsy janona eto Madagasikara ihany ny MMF zany na ny mihamy Mada fashion fa mba hitatra ny ivelany mba hisy mpandray anjara ihany koa ka lay fitenitsika azy zany mba nasiana singa raisa-pirenena ihany koa dimension internationale lay hoe fashion dia hoe la mode la mode ho ny filazantsika azy haihaingo amanendrika amambika ho ny filazantsika azy zany amin'ny teny malagasy nisokatra androany izy io andihan'ny fahatelo zany hoe hatramina tongavan'ity ekipa mitantana ny ministera ity nanomboka tamin'ny 2020 zany dia 2021 nanao tsika ny MMF dia tamin'ity 2022 tsika zany tytsika isaky ny febroary izy io no mandeha fa tamin'ity 2022 ty tamin'ny febroary nisy rivo-doza anankidimy mifanesy janoary febroary marsa dia tsy afaka nanao an'ilay etsika isika dia nahemotra taty amin'ny volana jona zany le izy hoe mba manakaiky ny fetin'ny fahaleovantena inona ny tia natongavana ao anatin'ny MMF ny tia natongavana ao anatin'ny MMF dia hoe betsaka ny malagasitsika betsaka ny tanora malagasitsika mahay mamorona betsaka ny tanora malagasitsika mahay mana-talenta amin'izay famoronana izay fa tsy ampy mpanosika dia nataon'ny ministera zany nietsika MMF ampiratian'izy ireo an'ilay vokatra dia mba misy ny mpanjifa ny vokatra mba mahita lalam-barotra zareo satria mba misy ny mikomandy an'izay vokatra izay rehefa mahita ny fampiratiana ataon'izy ireo dia ny farany indrindra dia ny hoe mba ampiana ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny lamody sy ny haihaingo satria hatramin'izay tsy mba ohatrany hoe tsy nyraisina loatra zany hoe fandrarana mahavelo tena entrepreneuria na industrie créative izay resaka lamody zay fa dia io moa ohatrany hoe bikabika manendrika fotsiny fa io tena azo hitadiavam-bola mihitsy ary betsaka ny tanorantsika no mirotsaka eo amin'izay sehatra izay mana-talenta mamorona tia akanjo anaovako ity zao dia mpamorona malagasy may passion namorona azy avy any amin'ny faritra Fianaran-tsoany izy zany hoe mandray anjara ao daholo zany ny ataontsika hoe ny mpandray anjara ny mpamorona rehetra misy eo zao avy any Avankaindrano misy eo zao avy any Fianarivo Atsinanana misy eo avy any Toamasina misy eo avy any Fianaran-tsoa misy eo avy any Ambatondrazaka misy eo avy any avy eto Antananarivo misy eo avy any amin'ny faritra Vakinakaratriny zany hoe manana mpamorona
mpamorona sy tanora mana talenta maro avy amin'ny faritra maro ny malagasy, ny tanora malagasitsika fa tsy ampy fanohanana. De toana ministera zany amin'ny alalan'io hetsika io, de ao anatin'ny 3 andro misy varotra fampirantiana, de mba afaka mivarotra zany izy ny zavatra fironiny. Misy ihany koa mba afaka ihany koa zany mampafantatra hoe zay ne manao an'izao zay ne manao kitapom-behivavy zay ne manao taovolo manao randrana zay ne manjaitra akanjo lamody zay ne mamorona accessoire de mode ohatrany hoe kavina, ohatrany hoe kiraro, misy mamorona kiraro zao, zay ne mamorona akanjo amin'ny alalan'ny lamba landy, amin'ny alalan'ny lamba hoany, amin'ny alalana rofia, amin'ny alalana broderie, ohatran'izany. De reny rehetra ireny zany no ataontsika hoe hoentina asongadana mandritra ny hetsika 3 andro. Ankoatra ny varotra fampirantiana zany de misy filatrona anaovana le défilé de mode zany afata ahitany olona hoe tsara kosa iny akanjo anaovan'le mannequin iny de mba hividianany azy zany, zay ny tena tanjona ao anatin'le. De ny fahatelo de ny hoe ina moa zany misy valandresaka afahana manampy ny tanora zany hoe aizavo ny mety lalam-barotra azo ale na tsenam-barotra zany eo amin'ny sedra raisam-pirenena, ahoana ny atao raha ohatra ka hanondrana zany an'ireny entana amin'ireny mba vokatra vita malagasy reny zany. De ny fahaefatra moa de fivoizana ny hoe tsara ny vita malagasy fa tsy voatery ratsy ny vita malagasy eo amin'izay fandaharana ara-kolontsaina sy ara-javakanto zay. De nampiavaka